malala. Aiko anao mi daddy love. Za koa mi daddy love. Olo jiaby mi daddy love. Fa vitsy ny mahita. Miaina anaty aizana tsy hoe variana miki pi fa eclipse isan'andro. Vao nahitanao nefa avy de nihiratra ny masoko, mila iongisa ny foko nahitany atsara anao. Ianao koa gara maso rahateo, jao mazava ny tontoloko. Za reko to misidina. Malasa shine nenao malala. Laionillanao mono tiako isiaka vonona raha toy ianao ka liana. Dinaiza le ianao foana no ao andoha. Malala. Nataoko izay net teko safona be ny takolakao. Teko safona ny volonao, teko safona ny tananao. Zay ny tonombavaka vao mifosy alohan'ny atory. Fa saingy anao zao any tsy misaina akory. Zatsikivy. Tsy maintsy raikitra ny antsika Romeo any fonao karakaraiko. Ary ihany zay tantaranao taloha. Tsy adino nefa fa maly mamaina ny tany. Pahiriko nefa isika Samuela Velona. Ny oraza na enga netso atoato. De intia malala. Zay. Miarabantsika tompolasy tompoko vavy tonga soa eto amin'ny hetsika RDJ Mozika ny taona 2024 ho fanomezana marim-pakasitrana an'ireo hira zay merika tao anatin'izany taona izany. Ho avy eo Stéphanie, ho avy eo ny Kakakakayamba, ho avy eo César, ho avy eo any koa Mad Max, ho avy eo Poupy, ary tsy adinany koa ho avy eo ihany koa i Melky. Dia anome vetrantsika ny trophée ho an'ny mozika milamina féminin. Fanomezana ny trophée ao anatin'ny sokajy mozika milamina féminin zay rahantsika amin'ny Sergino fatatsika amin'ny hoe Baba. Panentana ny fandaharana ambiance rotsaka isaky ny alakamisy amin'ny 7 alina programmateur musical eto amin'ny RDJ enina amin'ny 10 teboka FM. Zao tsika dia anolotra ny mozika milamina féminin. Ndao ary jerentsika hoe izavy ireo hira no safiditsika ao anatin'izany. Fankasitrahan'ireo hira mentika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange sy Chill Manotranao RDJ Mozika milamina féminin. Living for loving you Sandra. Saudia Melky. Fitiavana tena fity mianta. Mipulia Black Nadia. Safid Joanne. Wow, nice and nice. You don't
namako. Ny nandresy no fiditsika mozika milamina féminin ho an'ny RDJ Mozika 2021 mipolia Black Nadia. Amboara maro no efa azony teto amin'ny RDJ enina amin'ny sifolo tepoka enina FM ny mozika mafana sy tropicale no tena nafatarana ny Black Nadia fa mahay milantolanto ihany koa izy anefa mipolia mozika milamina féminin 2021. Ny sokajy mozika fiderana no arahantsika eto miaraka amin'ny Yves sy Anso Beaumartin misehatra ao anatin'ny fandraharana service traiteur spécialisé amin'ny cochon de lait sady influenceur ao amin'ny tambazotra Facebook. Salama dolo tsika rehetrarehetra. Salama tsara. Androany zay sokaloha mbola tsokafana aloha rehetra. Mbola miandry an'ireo olona rehetrarehetra nominé aloha tsika satria mbola manaky 10 angamantrareo fa tsy diso. Dia ndalo eraka jerentsika hoe izavy ireo nominé ao anatin'ny kategoria mozika fiderana. Fankasitrahan'ireo ira mendrika indrindra tamin'ny taona 2021 RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manolotra anao RDJ Mozika fiderana. Mifali, Ariane, Christian K sy miarra kotomamonjy. Ilay Masina, Faratina Church. Teo Undnau, Liu Lille. Irairao, Luvatina. Mrs. Tiaru. Mituni Diaz. Matukulot Pep Shine. RDJ Tico namako. Zay. Tena ejana liza. Osokafitsika amin'izay ty zavatra hoe laundry manokana. Sokafako moramora. Eo ary. Ny nahazo ny mozika fiderana zany tamin'ny 2021 dia i matoky loatra Pepe Shine. Salama toko Pepe Shine ihany avy aty Majanga fa mirabatsika rehetra zay manaraka izao fandarana izao. Ny ato manokana moa zany dia tsy afaka manatrika ny toerana ako fa vidéo ty moa zany no solitenako. Dia mankasitraka atsika rehetra tompoko zay rehetra nanoana, zay rehetra nifidy, zay rehetra hoe teo foana nanoana hatramin'izay ka hatramin'izao ny tompo ny malifidianareo. Mankasitraka ihany koa ny RDJ izay nikarakara izao lanonana izao dia mirary soa atsika rehetrarehetra fa mbola be ny zavatra iarahantsika izany rehetra izany ane dia ho voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Veloma tompoko. Hitatsika eto indray ary ny ao anatin'ny sokajy dancehall miaraka amin'ny Ayam Loragas mpanolotra ny fandarana karakory ao amin'ny TVM influenceuse eo amin'ny tambazotra Facebook ihany koa izy. Faly miarabantsika rehetra dia mirary soa ihany koa ho an'ny mpijery ny RDJ Mozika Award. Tsy ho be resaka fa aloha tonga dia ho jerena hoe izavy ireo mpifaninana amin'ity kategoria dancehall ity. Fankasitrahan'ireo ira mendrika indrindra tamin'ny taona 2021 RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manolotra anao RDJ Mozika Dancehall Intiano Eljo
Voauzna Agratsi Skies. Tukei Arion Joy. Timila Band Shanana Miali CCMC. RDJ Tico namako. Tsy haiko nareo na metanetana be ohatrana fa hojerentsika ary le izy a. Isa, roa, telo. Miarabany Eljo. Eljo efa nahazo ny trophée R&B Soul roapolo sy roa arivo tamin'ilay ira hoe Tsinofy ary androany izy nandrobaka indray ny trophée Afro Masculin 2021 arabaina i Eljo. Voalohany indrindra fa marabatsika jiabijiaby dia saoragna voalohany aloha ny RDJ mpakafy alefako aloha zay vao za misaotra ny hafa mpakafy indrindra misaotra betsaka anareo nifidy anazy misaotra betsaka anareo mankafy hatramin'izay ka hatramin'izao mbola maro ny mozika atao mbola maro ny mozika tsara dia mankasitraka anareo jiabijiaby isaoragna maventy be koa Daval Tricoro zay nagnamboatra ny feonkira Eliasy mbola tabatika atao koa aho Kasidi Ricardo nagnamboatra ny clipy isaoragna betsaka koa za mazava ho azy satria ny inspiration avy tamin'ny Zagnahary avy taminay mitsamba dia big up Zagnahary big up atsika jiabijiaby. Aza miatsara velatsy fankatiavana ma fa tsy efa misy lasagna zay vao imbabababa ka mandrora matsilagny fihavanagna tova tsy efa lasakorazagna avanao zay vao tiagna tsao anegny inanao Joaneng inano, Joaneng inano, baby. Mi pulia famiglia nora, sempre nora, hai agire, ti sei con la itape. Mi pulia famiglia nora, sempre nora, hai agire, ti sei con la itape. Iam besa kuna bula. I know, ti anga bella. Baby, hey, I mean not however, ta vela mama ne, ta vela baby oh, fitava aritela. Yeah, go, baby. Angan sasangan, hey, angan sasangan, hey. Intiano ame colon baby gala todo you hey hey oh hey Intiano ame quanoja zegila no bijat como miss Annie ti fala befonga faza ti manager zana kama skin ti de miss vola I love Amina ma vet babata ma vita nona scan fara tongaka akora nomina angan sa anga zandek tigo post fama vita makata quando andrango ti ma pavuzwana angala kano atokutengandra tire vingada ti fota jungana ele kinela fona azujola oh mama satifo camino bonangala no amasoni avano baby sachaza tia chulu afa for no way baby oh paralila tami seko mumano jampi kwa fa ego yamaza kwa baby yeah ayo abudi kweli faza tia chulu afa for no way oh paralila tami seko mumano jampi kwa fa ego
alefa baby zao tia zao tia zao lo baby zao tia oh zao tia baby zao tia ayo yo oh yo angala kanoza atokufo kwa matarara vakata za azuno kwa kodena sawa munulol amasun mamana satya wade andrango chema pavuswana angala kano atokutenganda tirevingada tifotajungana elekinelo fona azotola mama satifo camino pomonangala no amasuni vano satya zautia oh cholo afafu no way oh faralila tramiseko mumbano japi kwa fa eko yavanza kwa baby apudi kweli faza tia cholo afafu no way oh faralila tramiseko mumbano japi kwa fa eko yavanza kwa baby para nare hey let's go ale Zautia baby Zautia Zautia baby Zautia oh Zautia baby Zautia Zautia Satya Zautia chulu afa for no way falalila tamiseko mumbano japi kwa fa eko yavaza kwa baby akudi kweli faza tia baby chulu afa for no way I know falalila tamiseko mumbano japi kwa fa eko yavaza kwa baby Mitotrany nanonantsika rehefa avy niaraka tamin'ny LJO tsika teo a dia mbola BDP ireo mpanakanto a hiaraka amintsika amin'ny teny io ity ho avy eo Stéphanie ho avy eo ihany koa Mad Max Kakakayamba Poupy Césara anafanan'izany lalonana izany ka zao aritsika dia andray avy hatrany ny kategoria manaraka ny milamina masculin tanjona Andondray ary ho fataritsika ny momba ny sokajy mozika milamina masculin Christian Ratovinony mpanamasaka ny fandarana Morning Day talen'ny famokarana ao amin'ny Dream In no sady influenceur ihany koa Christian. Salama daholo nareo rehefa ohatry zao dia mitebitebe foana hoe inona no ato anatin'ity valopy ity iza no mahazo alisy fa laloha jerena hoe iza no mozika milamina masculin. Fankasitrahan'ireo ira mendrika indrindra tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manohitra anao RDJ Mozika milamina masculin vokatry ny foko misy salida efatra minela farambola misy fitavany iray tavela matoky adonity matoky Mama Teddy Prezo Avaluni Zara Marcel Lanyant Nyartu One Red Sun RDJ Tiku Namako rehefa sokafana dia nahazo azy dia misy Saida vokatry ny foko
trophée efa misy adimy no azo misy sahida teto amin'ny RDJ Mozika miampy an'ity amboara mozika milamina masculin ity ny anazy androany tamin'ilay hira hoe vokatry ny foko ary efa sahida. Matomo miteny eto dia hisaotra raha ho tany saina daholo mety tsy ho voatanisa ny tokony hisaorana fa nahary voalohany indrindra ny onjam-peo namana ny RDJ tamin'izaho nahazo ny trophée voalohany raisiko teto tadidiko matsapa-tena ihany hoe mbola zandrizandry tamin'izany a matsapa koa nefa amin'izao hoe efa manomboka zoky satria nanana zandry be da be nandimby tao anatin'ny musique urbaine manana zandry ao mitarika misy amin'ilay izay manomana ana fona manana zandry robisiara zay nampiakanjo an'andro any dia manana zandry manana zoky manana ray aman-dreny mpakafy koa manohana foana an'izay mozika avokako dia isorako be dia be era-po era-tsaina ampitiavana feno dia ho elavelona ny mozika. andao ary arahantsika ny sokajy variété mietsika masculin potax talen'ny pro génération studio mpamokatra oronantsary no sady pilalao ihany koa prince rakoto pilalao sarimexika voafidy ho Miss Madagascar 2022. Bonjour. Faly miaraba ny mpanaraka ny RDJ Mozika dia miaraba antsika rehetra ny tokantrano any izay mijery an'ity oronan-tsary ity dia miaraba an'ireo artiste efa nahazo trophée dia izay mbola azo trophée dia miaraba ny artiste rehetra dia misaotra betsaka amin'ny Frankie Blazer ny nampiakanjo zao tsika dia anaraka sady ireo nominé amin'ny mozika mietsika masculin. Fankasitrahan'ireo hira mendrika indrindra tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manolotra anao RDJ Mozika variété mietsika masculin garçon gourmand Wada Younes. Sakos Malm Sumbavambaouk Elidio Tsuru IKMG Katinova Judicael Rose Ariane Saratsudan Liko Kenin Meko anao misy prince ihany fandidina sarotsarotra. Ny nahazo ny trophée mozika variété mietsika masculin dia Wada Younes garçon gourmand. Les princes du bas-quartier milona taonany maro tao anatin'ny gadona rapy ary miverina amin'ilay miaraka amina gadona afaka indray Wada Younes. Ahoana Oga loha sina mitodika ary amle way. Misy. Tonga dia misy mba meo anazy le. Ty mba azy ty. Ahoana tsy mba misy kalaikely ve zany e. Alako zao a. Lo misy kalaikely. Yo! Zao aloha zany a fisaorana be da be ho an'ny patron anay e. Patron anay azavay kely hoe pourquoi le goût est là. Le goût est là c'est parce que hoe ny vokatra zany rehefa misy soratra hoe efa tsara ny vokatra dia miasa be ny gony nefa ny gony ohatrany tsy dia rarahina nefa tony ny tena fitaomana vokatra dia izay mitsamo zany aloha zao le rogony tsara vokatra ozy zay fa tsy le zavatsama fa rogony tsara vokatra dia isorana be a ahoana fa azonay amin'izay ty dia ahoana
Ah là là! Hein? Zao e, fisaorana be da be ho amin'ny patron anay fanina satria le mozika moa zany ohatrany hoe fambolena e. Fambolena amin'ny mozika dia misy ny mavokatra dia misy ny tsy mavokatra dia misy ny loha fa ny anay aloha mbola masom-bolo milay be jereo la tête là c'est du masom-bolo milay be. Ah! Dia le tanany iriny le izy zany le public be da be. Vokatra be public mbola vokatra koa izy amin'ity taona ity. Merci Madagascar maintenant! Ny sokajy ao anatin'ny mozika rock no arahantsika eto. Nivizo Randria Tahina, vehivavy mpanao musculation, nandray anjara tamin'ny fifaninanana maneran-tany WBPF, laharana fahatelo tamin'ny catégorie Women's Physique. Efa nandray anjara ihany koa tamin'ny Cup of Titans tany La Réunion, laharana faharoa tamin'ny catégorie Body Fit sy laharana voalohany tamin'ny catégorie Wellness. Nivizo. Salama daholo tsy ampiandry ela fa andao arahantsika hoe iza daholo nominé ao anatin'ny mozika rock. Fankasitrahan'ireo hira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manotra anao. RDJ Mozika rock saina iray masikara Titana Michael Sam Siuva Manuela Azadnunao Erika My man Christelle Tanchka Luarani RDJ Tiako namako. Ie, samy enjana daholo fa andao arahantsika hoe iza nahazo ny voalohany. Aina iray mage 4. Tarika anisan'ny manandratra avo ny mozika rock eto Madagasikara ry zala mage 4. Anakefatra amin'ity trophée mozika rock androany ity, ny trophée azon'ny zala tarika sokajy maro mifangaro. Samfale! Voalohateny teny avy aty aminay mage 4 voalohany aloha dia misaotra an'Andriamanitra fa mbola tafahoana antsika, mbola velona soamantsara ohatr'izao. Dia mirary koa fahasalamana ho an'ny havantsika mbola miady amin'ity aretina coronavirus ty. Dia faharoan'izay ataoko mbola tsy tara fa miarahaba antsika tratra ny taona vaovao ho an'ny artista vahoaka malagasy rehetrarehetra tratra ny taona dia engany mba ho somizay no toizantsika afaka andro vitsivitsy eo amin'ity aretina zay mandoza eto amin'ity tany ity. Fahatelo an'izay misaotra indrindra dia misaotra indrindra ny ekipan'ny RDJ zay tarihany Tale J Tax. Ny antony dia tsotra avy aminay mage 4 zany fisaorana tolotra ny ekipan'ny RDJ satria zao fandaharan'izao nareo tsy matory andro alina manao an'izao mba hahafahanay artista mandrefy ny lalana vitanay. Tsy sanatriako ro hoe ho an'ny artista resy tsy hoe mahakivy fa hahafahana mandrefy hoe aiza ny lalana tokony mbola izorantsika miatrika an'ity le hoe talentananantsika ity. Dia manarak'izay misaotra indrindra an'ny mpankafy zay nifidy mage 4. Misaotra irapo ara-tsaina satria raha tsy eo koa nareo dia zava-poana ny zavatra ataonay
fa nitoky omena imasikatra zany a mbola iezaka foana zay anomeny tsara sy ny tsara ary ny tsara indrindra ho an'ny mpakafy engane fanirinay dia hoe ny artista rehetrarehetra ho tonga amin'ny tanjona iriny ary manome hafatra zay masikatra ho an'ny artista tsy akanavaka era Madagascar fa zao ny lalana mbola lavitra satria raha mandrefitsika ny artista ny velany efa lasalasa lavitra dia makafy mozika foana tsika engane mba hoe ho lasa lavitra mitovy lenta amin'ny artista ny andafitsika sotra indrindra dia samy faly hitantsika teo daholo ireo nahazo tao anatin'izay sokajy teo zay fa izao kotsika dia anaraka hira indray anisan'ny fatatsika ny lazany zany mpanakanto zany ary anisan'ny nametraka teo amin'ny sehatry ny mozika teto Madagasikara ndresaka hira ihany koa tsy adonany koa izy izao tsika dia anaraka ny Poupy androany aloha nanome toky anao nomenao fitiavanao natolotrao ny fonao ny nofisy ny tsy ambara telokoa izao irerinotinao nefa manay ao rampitsove mbola otianao fa rasanatrika nofi izao rehetraizao avelao izy toy mbola rako aminao mitanao antanandroda azo atao avelao alo hanono fifaranao rani marina no sai vononao de angina katiteniao sainao ni milazai masu tianao nudisu faizino ankasu ni fanirina mbola ifankaita yandrini marina enisika satria umino fanambuluela ni marina ti uresini haizina totsinisitte tisinifanazavana lasianao lasatoniren sinitumbuna taraena nifanaiku dinineni namosis averimberi nalinkisa titianao manontany tena yan fanaona ny afarany notoizao nisiveny adisuko notolasa ntsokosoko nandao ianao fa voaratranao ny fo feno sento sy toloko marariao nitaraina kunisaina balabalaga miaina nilauzanao saingi mitoy ny fiainanao tsy afaka hijanona iandrianao vao takiza yo tamini tsy
sitiakur ny manao ny marina na ino mando de miarina tano mafau ampo não fa se manao ny marina nino nino na manzo tsy maresy mbola miarina tano mafau ampo não fa se manao ny marina nino nino na manzo tsy maresy mbola miarina tsy resy tsy akory ny manao ny Isaorantsika be dia be Poupy nahitako anao tany amin'ny taona 90 dia tamin'ny TVM tamin'izany fotoana izany dia ianareo rery no anatin'ny cadre anankiefatra mbola kely tamin'izany nijery spectacle tao Antsahamanitra 7500 francs vidividirana tamin'izany dia Poupy efapolo anao tsika nazo taloha eto efapolo taona niakarana tsetra amin'ny herintaona Poupy eno ane be dia be ny lalovane tena be dia be nisy nasositra be tao anatin'izany tsy be ka ay so ihany fa nafinaritra ny tena betsaka dia androany voninahitra hoay no anolotra anao amin'ity trophée d'honneur ity hanamarika an'izany efapolo taona niakarana tsetra izany hanamarika ihany koa ny carrière ny Poupy Manotola mba ho tonga ho 10 enimpolo taona maha-Poupy an'ny Poupy sotra indrindra za no solotenan'ny mpakafy za no solotenan'ny RDJ Manotola amin'ny teny ity anotra nyity trophée d'honneur ho an'ny Poupy ity mafita be Poupy dia ambasiony efa ianay lera vaovao iny efa tonga tao aminay tao amin'ny RDJ ia anaterako foana sotra misaotra ny mpakafy rehetrarehetra nanoana hatramin'izay misaotra ny RDJ ny karakara misaotra nylay nanome any talenta dia misaotra n'ireo mpanohana rehetrarehetra niaraka tamiko hatramin'izay dia ny mpitendry rehetrarehetra zany misaotra Poupy mirarisoe mitoetra ny fandaharantsika ny RDJ Mozika amin'izao fotoana izao dia io manavetrantsika andray ny remise des trophées iaraka ijery indray ary sika iza no nahazo ny amboara ao anatin'ny sokazy mozika rap miaraka amin'ny tongnat ao anatin'ny 20 faingo-telo nafantarantsika azy nanasongadina ny gadona rap teto Madagascar ary mpanentana ny fandaharana bombroche isaky ny sabotsy eto amin'ny RDJ 96.6 FM miarabantsika rehetra alohan'ny ijerentsika andreo hoe nome mifanino anatin'ny sokajy rap dia teanao big up kely ao andreo artista izay tsy mitsahatra miezaka ary manana lazonady indrindrandreo satria ty mozika ty tena mila lazonady mihitsy ary amin'ny alalan'izay ny hitarafana hoe ahitana taratra hoe artiste tena passionné amin'ny mozika izay ataony izy ndao jerentsika reo nome amin'ny sokajy mozika rap Fankasitrahan'ireo ira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manolotra anao RDJ Mozika rap azo damosina vela X-Star Lion Sphinx Samva Watayungs featuring Nagrad Aitiu ang Bidnau Codex Maswand Mood Kim Sogami featuring Taï Team Yuvan Karat DRB Taxboot Rivkel Quincy DJ Ashman Rant RS
Sonyankiz Eclipse maro nisanzaza malagasy misitrakasy manana tidy adalo afatra no lefa Madagasikara bela tanandreo tanora RDJ tiako namako osokafako arany valopy efa haiko ny ao andohanareo rehetrarehetra reo zao hoe iza ary mifanojo amin'ny eritreritro mihitsy satria akoatra mampa hoe matsiro an'ilay raha matsiro daholo moa zany reny anankifito reny dia raha narahana clip tena tsara be koa le izy samby va Wada Sionx featuring Grady un pain c'est tout azo misalany amboara mozika rapy arabainy Wada Sionx sy Agrady daholo be tonga dia za moa zany ohatrany tonga dia mitsonatsonana be eto fa mahafinaritra lasanay zany aloha le izy lasanay telo mitsamo le izy tonga dia mareto ny rogony manina moa rogony tsara vokatra reo rogony tsara vokatra miaraka amin'le amin'ny Agrady okosikosy okay ranga sura mihitsy amilay rizy mitsama bigop tsy napoziny olona amin'ny fiarahana za koa tsy nanapo hoe lisa mitsama iantso ana amina revoatrany dia milay be dia tsisy kozy bobaka fa atolotra ho ampiasany samby va rehetrarehetra zany atolotra ho an'izay tsy mitaraina tanamiepaka rehetrarehetra ho an'ny ralina mialamaraina tsy mody raha tsy alina sura mihitsy ay dia fanapiko anazy fotsiny angamba makasitraka aloha monsieur Tonga makasitraka amin'le zavatra tsy napozinay le izy hoe mbola mahazo an'izany any fa amilay zany le izy fa tsy asiko tsizy-paingitra aloha eto fa mbody enjeenjy kely aloha androany le zavatra mandeha zany dia zao isorana be ho Madagosta label Madagosta production label anay telo mitsamy misy anay telo mitsamy nazahoana an'ity trophée ty bekasisaka Agrady anaraka ny ao anatin'ny mozika afro groupe ndray isika Tantine Fabiola na Chic by Fabiola tale général ny Chic by Fabiola fatatsika amin'ny fampiakanjona mpanakanto sy ny fikarakarana taovolo sy tare falmerabatsika jiaby Tantine Fabiola iaraka mazantsika izany afro groupe zovy no tafiditra ao anatin'izany fankasitrahan'ireo ira mendrika indrindra tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manotranao RDJ Mozika Afro Group idoko Dansmena sy Iron Age Embna Atonija sy Niki Agege Cougar si Sonia Andea Farao si ADR Kalamav Jazz MMC Jomazava si Romeo RDJ tiako namako oye asa zovy lany aminazy ty ato afro groupe Embona Atonitra sy Miki falmerabatsika rehetra faly tena faly indrisy nefa tsy afaka miara mifety aminareo androany fa aty alavitra aty fa voalohateny dia misaotra n'Andriamanitra voalohany indrindra fa raha tsy izy tsy tanteraka izao dia misaotra ny RDJ mikarakara mamelanja ny hatrany ny artista sy ny ezaka atao ao anatin'ny kanto misaotra manokana ny Atonitra namorona ny hira nizaharan'ilay hira iarahana hira iaraka amiko dia farany nefa tsy nikely indrindra misaotra anareo rehetrarehetra nandany fotoana nandany vola mifidy ho any Mianadahy nandritra n'ity RDJ Mozika 2021 ity
dia feno fo fa misaotra dia biso mamy be daholo Ie, voalohany a misaotra betsaka ny RDJ Mozika, ny qualifian'ny hirana SMIKIA, dia misaotra antsika mpakafy rehetrarehetra ny safidy ny hira, misaotra ny fianakaviana, misaotra ny rehetrarehetra. Falony fo satria voasamba ny qualifié tato amin'ny RDJ Mozika. Indrisy fotsiny a tsy teo ny collaboratrice dia raisiko izy anankiroa zany a dia ankasitraka ny RDJ. Anaraka indray arsika ny fanomezana ny amboary ao anatin'ny sokady Chill féminin miaraka amin'ny Rainbows sy Godard. Rainbows sy Godard dia samy mpanentana fandaharana eto amin'ny RDJ enina amby sivifolo teboka enina FM. Rahaba andao ary aloha hovalentsika ny fanontaniana hoe inona avy ireo hira ny faninana tamin'ity Chill féminin ity. Fankasitrahan'ireo hira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manotra anao RDJ Mozika Chill féminin fitiavany neny mianta rehefa ianao no eo melky tandoarano Mrs. Fi Tiavinao Adzia Zayala Mina Bolimaku RDJ Tico Namako mbola mamberina liarabana ataon'ny Rainbows teo moa zany a ty RDJ Mozika ty moa zany dia toy ny adiny Russie sy Ukraine zany hoe ny Marusy tsy obina ary ny Russie tsy Ukraine ka ny nahazo ny Chill féminin zany a dia i Melky fantenin'izao Melky no nahazo amboara teto amin'ny RDJ Mozika raha tsy ahivina dia tamin'ny 7 sy 4 sy 9 sy 4 androany Melky nahazo ny trophée Chill féminin tamin'ny raha hoe rehefa ianao no eo. Manao ny fisaorana ngeza be ho an'ny RDJ Mozika namana tokoa ary namana tsy mifakafoy dia manarak'izay isaorako ny mpiara-miasa rehetra izay niara-niasa foana niaraka tamiko hatramin'izay eo ihany koa ny managerako tsy adino misaotra betsaka azy. Manaraka an'izay izay tena zava-dehibe dia ireo mpankafy misaotra anareo miaraka amiko foana mbola eto ary eto foana ny olotra kanto natao hoe zava-kanto dia reny zarazaraitsika reny ary betsaka no manana azy fa nomenareo anaty izay tsy anarery fa ho atsika nofidianareo dia ampitiavana be nandresako azy. Ny tena tsy adiniko dia le namako akaiky indrindra zay any izy ihany dia isorako anazy ngeza be ihany koa ny fanohanany anahy dia misaotra antsika rehetra. Bisous Melky, bisous à distance. Andondray ary hoe hofatarina ny ao anatin'ny catégorie tropical masculin atolotry Jaojoby le roi du Salegy nitondra avy ny lazan'ny Madagascar
tamin'ny lafiny arakanto ary teo amin'ny fiangalanany mozika aoe arahabaigny aby atsika jiaby eka sokajy tropical masculin ira mafana ataon-dehilahy Fankasitrahan'ireo ira mendrika indrindra tamin'ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manotra anao RDJ Mozika tropical masculin jamais basta lion Misenge D-Line Kialakel Erix Playa IMS si FSC Batarafen masandro palike Anyam plage mangan mayo Uzna Tan Faya Bafana Desan sanyon Mavaken fububu De molaf chavana yanyo Le mafike mapamontena Za décidé Jerry McCoss RDJ Tiku Namako eka azovy ny nahazo ny loka amin'ireo magnano tropical masculin azovy izy ato Misenge D-Line D-Line mpanakanto malagasy monina ny ampitan-dranomasina efa eto izy zao mihira amin'ny fiteny tatsimo Misenge mozika tropical masculin 2021 Sotra zokobe jojoby tegna fiera fa anao namiana henty mendrika anao voalohany fisaorana misaotra an-janahary nagnome talenta nagnome angam-panahy nampitombo talenta misaotra anireo zay nifidy agny misengy azotsika raha ty misaotra anareo misaotra ny mpakafy zay tsy nanary manaraka ny D-Line anao avao isanandro sanandro de hoelavelany ny mozika hoelavelona koa RDJ Mozika efa be deabe any koa nareo mitaintaina aiza ho isika am'izao fotoana zao atanaty etsika RDJ Mozika ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo ity ary dia alolo asika sainto lalina anaraka mpihira vetrantsika zao izy abara mpanakanto anankiray avy amin'ny fatra fort dauphin iny no ampidiritsika horaitsika izy amin'ny teny ity ary voalohany ny akarany teto amin'ny setry ny RDJ Mozika horaitsika vetrany César Sika mifakatia Tabera kingi fangiriako Fufenu wafalia Amita kanaza ushangacha Funa wila Ia siadako Sifu ikuwanawa Funa wila Ia siadako Sifu ikuwanawa Amita kanaza ushangacha Manana noza pangaribo Venga kusisha no mahiro Vampira fecha sa malilo
kushifana shasiguna ngazonabo seumbaku warabo Vina vina fami becha becha ke Sika basi betire bake Angata mamela Sika si ispishara Namizaliza mtamara Ewa komi ya fatina nae La visha no safe Misha no za humahere Amita kishanga cha Sika mifaka tia Tadera kikifangi yako Ufenu wafalia Amita kana za ushanga cha Funa wila Iya siari yako Sifu ikuwa na wa Yeah, yeah Funa wila Iya siari yako Sifu ikuwa na wa Amita kana za ushanga cha Funa wila Iya siari yako Sifu ikuwa na wa Yeah Funa wila Iya siari yako Sifu ikuwa na wa Fano seta Kaluko Yakoro fate Sasia fate Fano safa Garuko Yakoro fate Yakoro fate Andao ary miao anatin'ny sokajy tropical féminin no arahantsika miaraka amin'ny Oliva Andriamanantena responsable RH DAF ary mpanentana ny fandaharana tagotraritra isaky ny sabotsy maraina eto amin'ny RDJ 96.6 FM. Faly foana tafahoana aminareo vita tokantrano amin'ity androany ity nisafidy manokana ny anao filatro malagasy izay esaorako ny manjaka gasikara misika gasy ny antony dia satria zavakanto malagasy no omembonahitra amin'ity anio ity na izanaty izany mamela ianareo fa dia miraiki-po sy miray fotateraka amin'ireo namantsika izay nandalovan'ny rivodoza ny tenako zao ary satria ato anatin'ny lanonana fanomezana mari-pakasitrana isika andao fataritsika izavy ireo mpifaninana sy ato anatin'ny tropical féminin Fankasitrahan'ireo ira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange sy Chill Manoutanao RDJ Mozika Tropical Féminin Discalcul Wendy Catalina In Love Jenita Tsara Tsilany Stéphanie Kazo Espérance RDJ Tiako namako Kanto malagasy vazo malagasy tsara daholo le izy teo fa ato anatin'ity no mibata ny mari-pakasitrana izay manoloana antsika izy ary tsaratsara tsilany Stéphanie efa nahazo amboara maro teto amin'ny RDJ Mozika tamin'ny 5 7 miampy amboara RDJ Mozika Tropical Féminin ny Stéphanie androany arabaina. Mankasitraka be da be an'Olivana n'olitra voalohany teny koa dia isorana be da be ny ray i Andriamanitra ilay nahary ny tantarany tsaratsara tsilany dia be da be ny zavatra dinganiko zany tao anatin'ny nira iny satria raha ofitiniko kely fotsiny ny nanaovako an-tsaratsara tsilany dia tamin'ny andro cyclone Eloïsa zay tany Majengany nataony studio dia teo ihany koa ny fahavononan'ny monsieur le manager izay niady mafy tamin'ny cyclone Eloïsa tamin'izay fotoana zay dia akasitrako be da be ihany koa ny manager koa ny ekipako rehetrarehetra ny fianakaviako sy ireo namako isorana tena isorana ary tena isorako indrindra ny RDJ izay niara-niasa taminay nandritra ny taona 2024 iny
dia aingany mba ho tonga lavitra hatrany RDJ dia ho ela velona. Mankasitraka anao. Merci. eto indray dia misokajy mozika R&B no arahantsika. Teg responsable qualité, concepteur sy mpanentana ao amin'ny viva, mpakasary matianina ihany koa izy, miaraka amin'ny fafa mpilalao sarymetsika sady mpanentana ao amin'ny viva ihany koa. Miaraba antsika rehetrarehetra mijery an'ity fandarana manokana sy fanomezana mari-pakasitrahany ity dia fotoan'olo zao fanararotana ihany koa raha zao anao vao nahita dia bonane aloha fa ny tena tiako tenena aloha miray ina miaraory amin'ny fianakaviana rehetra malagasy mparay tandrazana izay nandalovan'ny cyclone teo dia tehiteny aho hoe ndao isika rehetra hiaro ny tontolo iainana ndao amboly azo dia anatin'izay koa ny fijerena manokana ny resaka ny fizahantany eto Madagascar izay mila jerentsika manokana izay rehetrarehetra zay aloha fa ndao tsika hijery amin'izay ny ao anatin'ilay sokajy voateny ny mpanentana teo. Fankasitrahan'ireo hira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manotra anao RDJ Mozika R&B Doc Young Lovely Stopeva io, łaźne też. Fake Love, ODS Grad. Ratisianau Skies. Ratisianauza wade manirere. Ratisianauza vere vere. Ratisianauza wade manirere. Memory MG. Aminau. Ya no baby. Fenfita cantan. Teddy Prezo. Riavako Ni namany arana fidio ihany fa mety animbanao RDJ Tiako namako Eny ary tsapiandry elanareo itsony ny nazony mozika R&B dia sokafantsika aloha izy ity dia fataritsika iza le zertek Aloha teneninao raha tsisy aniza raha tsisy anao ony ana ay le olona ay raha tsisy anao Skies miaraka tamin'ny agradiny nafantarantsika ny Skies nanao ny carrière solo Skies izay efa nazahoany trophée mozika variété tamin'ny 24 trophée mozika R&B raika amin'ny 24 ny Skies amin'ilay hoe raha tsisy anao sotra betsaka ny fafasy taig nanolotra n'ity any ty sotra betsaka ny RDJ indrindra dia misaotra an'le vady koa izay manoanana foana figurante ny niry mihitsy izy arany amin'ny son io dia misaotra ny jis tamin'ny pro dia misaotra indrindra koa an'le tsankely manga feo be ao anatin'io hira io dia misaotra ny any ambony tsy adino dia misaotra anareo rehetrarehetra mpakafia ny fidin'ilay hira dia milay be fa nanomboka tare amin'ny tohatra tare dia efa nitobotoboka be le fo vao hoe zany nazo an'le izy dia tsy tana ntsony le hafaliana fa misaotra betsaka gasploa tu piso ny fanolorana ny amboara mozika mafana no arahantsika indray eto got pihira mpanentana fandaharana citoyen engagé mpanao atsikana manentana ny fandaharana rivotra eo amin'ny RDJ enina ampisifo tepika enina FM ia sady flora izy niany akory la alefantsika zegny izy avy ny nanaovana choix Fankasitrahan'ireo hira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manotra anao RDJ Mozika mafana
Ami Alalana, Big MG. Ektantaranao, Daddy Love. Mamirapiratra, Payeri. Manzak, Dansman. Tewood, Chantal. Zaulov, Vayavshila. Baldirmena, Sandra Kou. RDJ Tico namako. Oh, paretsika. Ia. Izy tô ny nandramby agnanzy ty zany niany dia haiko tantaranao Daddy Love. Mpanakanto izay tsy izovina amintsika intsony raha eto amin'ny RDJ Mozika. Anisan'ny mpanakanto izay manana trophée betsaka i Daddy Love ary izao nahazo ny mari-pakasitrahana mozika mafana izao Daddy Love. Tsy haiko sony teneniko fa misaotra betsaka Jesosy satria izy nanome talenta ary talenta nomeny anahy gratuit. Dia manaraka zay koa misaotra betsaka ny mpankafy satria raha tsy teo ny mpankafy tsy nipetraka zao tantara zao. Ka misaotra betsaka mankasitraka atsika rehetrarehetra. Efa 12 taona zao ny ankaranantsehatra Daddy Love ihany fa maromaro izy ty ao mankasitraka. Dia misaotra betsaka ny RDJ koa zay mametraka ny valerany kanto malagasy satria agnisan'ny mampifegna anay koa zany ny fisiany izao fanomezana trophée izao. Mankasitraka atsika rehetrarehetra Daddy Love. Ai, vê, is, line, laza,
mba misy laingana zany mitsy lafitsy na de lavitrana na de lavitrana Hitatsika eto indray ary ny ao anatin'ny sokajy mozika variété Charles Morin Poty niditra teo amin'ny sehatry ny zavakanto tamin'ny taona 770 auteur compositeur any sady namorona nitarika feonala. Miaraba sika jiaby ary zao dia anjarany amboarany sokajy variété no atolotra atsika zao kanefa alohan'izay andao zahatsika ireo hira mifanina anatin'izany sokajy zany. Fankasitrahan'ireo hira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manotra anao RDJ Mozika variété indri rery le mara namako Upi Maltulakandro Tanagrum Tapteu Fiti Valvato Samuela Ano mandinia, ano mapande, mapasumbina farina Raisu Abirakut RDJ Tico namako Ny nahazo amboarany variété zany de Poupy misaotra be dia be voalohany indrindra aloha ho ilay namea ny talenta ahafahako ny hira misaotra ho an'ny nanomea ny hira dia ny vadiko zany naivo misaotra ny izay niaraka tamiko hatramin'izay tao amin'ny resaka mozika dia misaotra indrindrindrindra ho anareo rehetrarehetra izay nifidy ny hira makasitraka makatelina
misaotra indrindra. Anaraka ny titres les plus diffusés indray ary isika anolotra ny amboara i Miora Rasetrason, directrice événementielle, coordinatrice générale ny RDJ Mozika sady mpanentana fandarana Cool Time eto amin'ny RDJ 96.6 FM. Miora. Miarabantsika rehetrarehetra. Tonga indray ny fotoana izay indrasantsika mpankafy, indrasan'ireo mpanakanto ihany koa. Isan-taona ny RDJ dia manome mari-pankasitrahana ho an'ireo izay irana dia betsaka indrindra teo anivon'ny onjapeo RDJ 96.6 FM. Amin'ity taon'ity izy dia misy anankiroa. Ny voalohany dia anisan'ny nangatanareo betsaka indrindra nareo mpiaino tamin'ny alalany tambazotra na ny SMS na ny antso zany ary nandeha be ihany koa tao anatin'ny fandarana master mix izay arahinao eo amin'ny RDJ isan'andro manomboka amin'ny 10 ora ariva hatramin'ny 9 ora sasany. Olazaiko amintsika hoe inona izay titre le plus diffusé izay dia sakosy ani Malm. Malm avao amin'ny tanàna martura Freedom ankehitriny dia ny irany sakosy no nandeha be indrindra teo amin'ny onjapeo RDJ enina amby 90.1 FM tamin'ny taona 2024. Titre le plus diffusé de l'année, Malm. Makasitraka tompoko dia samotahiny sanary daholy tetohizany kanto alefy zay fotsiny anaty isy cause PDB fa tiaza sakosy tiaza kalesa fa mba boss zay tena marina. Sotra tompoko. Araky ny efa nambarako teo dia anankiroa no titre les plus diffusés teo amin'ny RDJ tamin'ny taona 2024 iny noho ianareo mpiaino, noho ianareo mpankafy. Ity indray ary no titre faharoa. Jereko kely ato. Fananino Naël. Naël Fananino, ira izay tena nandeha foana teo amin'ny RDJ enina amby 90.1 FM. Lasa tsy afaka ambavantsika mpien'ny radio. Fandroany zao ny trophée RDJ Mozika azony miampy an'ilay trophée de mérite tamin'ny 2024. Naël. Salama daholo la famille. Faly miarahaba sady mankasitraka atsika rehetrarehetra manatro mazo no mpakafy moa dia nahazo indray mandehitsika nahazo amboara fandroany sotra anareo fa mbola fitiavanareo foana zany matoty azontsika sotra ny RDJ ihany koa dia faly misotra n'Andriamanitra misotra ny Zagnahary fa tsisy Zagnahary tsisy raha ohatran'izao aloha. Voalohany moa trophée azonay napetsanay toliara meilleur. Faroa trophée faroa petsatsika fianara joker respect la famille Samuel Lavelo. Ny sokajy mozika afro-féminin indray ary no arahantsika eto miaraka amin'ny Aingo Ratsimbazafy izay mpandisy sady mpanao teatra matianina. Efa nanao ihany koa izy ny lalao fanokafana ny famaranana ny lalao ny nosy tamin'ny 7 Miarabantsika rehetra andao ary warahana le nominé amin'ny afro-féminin. Fankasitrahan'ireo ira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange sy Chill Madagascar RDJ Mozika Afro Féminin Bébé Black Nadia Mijomba Stéphanie Safid Coupe Denise Saria Muramura Mina Bonimaku Tukana Sonia RDJ Tico Namako Ndao jerena ny ato anatiny ary hoe iza
olona fantatro sady namako le izy safidiko Denise misaotra betsaka dia misaotra mbola misaotra ny RDJ dia misaotra anareo jiaby mpankafy anareo ny safidy anahy dia za koa ny safidy anareo dia mbola mampanantegna vokatra maro tsara be amin'ity taogna ty dia merci miaraba ny olo jiaby agnatin'ny salle ato dia miaraba ny RDJ sy ny mpizahagna tokantragno any za moa zany misolo tegna eto niany efa hitantsika teo ny fialantsiny Denise noho tsy fahafahany mijory eto za misaotra betsaka ny mpankafy nanohagna anazy ary miaraba anazy manokana koa amin'ny fahazahoagna ty trophée ty trophée ty dia misolo midika fitiavagna be avy aminareo manohagna anazy dia tsy dia be rakoragnina fa mampagnategna anareo mozika sy vaovao maro tsara amin'ity taogna ty zany dia misaotra betsaka ny ekipa makoa jiabijiaby koa mankasitraka ianareo am'izany ambiance ty amin'ny etsika RDJ Mozika am'izao fotoana zao nareo mitokantrano koa fa taitaina mafinaritra mihitsy izy ty izao tsika dia andray mpihira manaraka indray zany hoe raha ny tokony ho izy ato anatin'ny tarika ahako fa noho ny volo tsy mifanaraka dia lasa tsy tafiditra tao anatin'le tarika ary ireto tarika ireto dia anisan'ny nampiakatra indray anyty karazana gadona ity gadona isan'ny revena mihitsy rehefa mandiana dia ohatran'izao na ohatran'izao izy dia misy ohatran'izao fa izy tonga dia etsy fotsiny izy horantsika ny tarika kakakakakayamba mianakao no izy ireo rehefa niezaka hatraminela nikaroka momba ny asambarana amin'ity hiainana ity iza no afaka hanambaro fa olona sambatra iza no afaka hanambara wa fa olona sambatra naiza no alea tsy maintsy mikaroka foana re mikaroka momba ny asambarana kaza temba farina loatra re iza no afaka hanambaro fa olona sambatra iza no afaka hanambara wa fa olona sambatra zoviany no mba afaka ilaza fa oede na sambatra amin'ity fiainana sasatrany mikaroka foana re iza no afaka hanambaro fa olona sambatra iza no afaka hanambara wa fa olona sambatra iza no afaka hanambaro fa olona sambatra iza no afaka hanambaro fa olona
sokajy mozika variété miatsika féminin no arahantsika eto anolotra antsika zany trophée zany ary prochely Jimi Hendrix Zagasy mpitendry ao anatin'ny tarikakayamba no sady mpamorokira ihany koa. Ya faly miarabantsika aby zao bo zao dia fanolorana ny mozika variété mihetsika féminin. Fankasitrahan'ireo ira mendrika indrindra tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manolotra anao. RDJ Mozika variété mihetsika féminin. Bye bye danse mail. Amin'ny Kafalina Chantal. Fitiavana ny ilaiko vai afshila. Malemilemy Vara Jones. Taravion Tina. Katinova Nachu. RDJ Tico Namako. Eny ary a dia tosika afantatra ny hoe iza nahazo an'izany mozika variété mihetsika féminin zany. Sokafatsika ary ty ampataratsika azy. Bye bye transmen. Salut RDJ, merci beaucoup amin'ny trophée. Misaotra anareo isanareo manome valeur ny zavakanto malagasy foana. Dia misaotra anareo mpankafy koa, misaotra anareo mpankafy nanoana nazahoana an'ity trophée ity. Dia isaorana voalohany amin'ny zavatra rehetrarehetra moa Andriamanitra, izy no lehibe indrindra. Isaorana antsika rehetrarehetra mirary sy daholo eo. Ya, bye bye. Ary dia ho atolotra antsika ary zao ny trophée d'honneur ka dia ho sokafantsika eto imasony be sy ny maro. Iza no nahazo an'izany trophée d'honneur zany? RDJ Mozika 2022 Prochely O Milarano Zokbe anisan'ny nitondra avo ny laza ny kayamba zany lehilahy zany arabaina Prochely trophée d'honneur RDJ Mozika 2022. Misaotra antsika aby dia misaotra nareo namana indrindra fa ny mpankafia zay mbola makafy anay hatramin'izao ao koa ny Andriamanitra avo indrindra mbola nametraka anay mbola tratra an'izao fotoana zao zay amin'izao andro fa mandroso zao. Misaotra besaka atsika rehetrarehetra aby. Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy. Misaotra. Ny ao anatin'ny sokajy akoustika ary no arahantsika miaraka amin'ny Daniel Randriamaharo mpitantara baolina kitra malaza eto Madagasikara miaraka amin'ny Banjakama ihany koa mpanao kasety sy mpanentana fandaharana rivotra eto amin'ny RDJ 96.6 FM. Miaraba ny mpitiany mozika rehetra miala kely mazatra miserana kely ato amin'ny ity tontolo mozika ity akoustika maro ireo mpandray antsara ary samy sangany avokoa ho fantaritsika hoe iza avy izy ireo. Fankasitrahan'ireo ira mendrika indrindra tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manolotra anao. RDJ Mozika akoustika anao tsy izy deso Antigamente mifancati quotidiano anno tise
sati tiako andeha avany aminao my baby I know it's you done Fantatrao Sandra Injanja Nataizany rehetr'izany ireryhoany Love Spirit Basta Lion Maïrez Les Mara Mitaka Azamalaelo Fizainulata Masova Dina Meti matsapala yenu Fifalina karantawe Veluma Zara Marcel Nitumbuirai nikita namu Yaruwa info RDJ Tiku Namako Bandy akama papangolahy anaty katsaka izay mivoaka babany avokoa iza raha ny tena izy miarabantsika rehetra dia hojerentsika hoe iza ny mpianatra sy ny mpampianatra ty eto ty aiza kosa Njara Marcel ireto avy ny trophée fahazo Njara Marcel teto amin'ny RDJ Mozika World Music tamin'ny 2024 ary Chill Madagascar tamin'ny 2024 androany kosa dia ny acoustique tamin'ilay hira hoe Veloma Ye faly miarabanareo zoko be dia faly miarabantsika rehetra ihany koa ny voalohanteny dia fisaorana ny RDJ aloha zany manome lanja ny tena atao hoe zavakanto dia isaorako eto ihany koa ny mpakafy rehetra izay nifidy tamin'ity indray nitoraka ity fa dia azontsika indray ny akoustika tamin'ity dia aza mitsahatra manohana ny kanton'ny Njara Marcel dia misaotra ny fianakaviana misaotra ny iza koa moa zany tsy miadino Beauty Hop 67 isaorana koa nanao ny taovoloko androany tsy dia ho lava resaka fa dia misaotra re tompoko Sokady collaboration miaraka amin'ny Didalos mpanakanto bogo sady mpamokatra mivoy ny gadona rap Camille mpanentana fandaharana WhatsApp sy hit music eto amin'ny RDJ 96.6 FM miarahaba antsika mpijery rehetrarehetra dia miarahaba antsika atao amin'ny salle dia aloha ngamba ho jerentsika ary aloha hoe iza ireo nominé amin'ny collaboration Fankasitrahan'ireo hira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manotra anao RDJ Mozika collaboration miaramila Wada Yunks sy Malm Ravadi Black Nadia sy Dakot Tia la lavitra Lionel sy Elidio Ninao Eljo sy Lion Hill Tsara Denise sy Jaujoubi Mitalau Rina Safid sy Nani RDJ Tiku Namako Ye dia miravantsika rehetra ny tokantrano dia atao anaty sala ihany koa dia sokafantsika raha iza nahazo an'ilay collaboration dia tsaratsara ani Denise sy Jojobi
fankasitrahana felo no atolotrako anareo jiabijiaby ny safidy niny tsaratsara igny dia misaotra betsaka manokana ary maventy be anjoky be jojoby tonga namotrana anahy tamin'igny hira igny magnantegna za fa mbola maro be ny fiara-miasantsika ray aman-dreny dia misaotra betsaka manokana ny Ongo G, misaotra betsaka ny Chill Madagascar, Tsiry, Judasy, Shine sy ny olo jiabijiaby namotrana anahy nagnatanteraka n'igny album igny fa indrindra igny hira igny dia tsaratsara tsika jiaby. Merci. Fiara-miasa anisan'ny tena goavana tokoa raha eo amin'ny sehatry ny mozika. Le roi du Salek Jojoby miaraka amin'ny Denise. Tsaratsara ny lohatenin'ny hiran'ny Jojoby sy Denise nahazo ny collaboration 2021 arabaina. Ya isorantsika Zagnahary mampindragna fofok'aigny mizara ny anjara. Isorako manokana koa ny radio ny tanora RDJ izay manosiky mozika ary tsy magnadigno ny zokizoko koa farany ary lehibe. Ankasitrahako i masombahoaka i Andriambavy Dinaise. Izy no tompony famendrehagna, izy namorogno ny hira, natonony na feony ny kaiky ny ambatako izy. Papa avia hiaraka hira aminakay. Navy ny ambatako zegny niaraka aminazy. Izy isorantsika Dinaise. Ankasitrahiny koa tsika jiaby mpankafy. Awe. Mafinatra ny lanonana toy atrany lanonantsika dia izao no fangatako anareo dia izao ho anareo mpihira manana hira manana sanganasa ateraty amin'ny RDJ ny hiranareo be dia be matsiteny fa maninona moa zany zay tompoko ny tsy tafiditra fa maninona moa zany zay tsy tafiditra ka izao ianareo tsy manatra hirany amin'ny RDJ noho izany atero amin'ny RDJ ny hiranareo sanganasanareo dia ho raisina izany rehetra izany dia rehefa betsaka ny magnataka ny hiranareo dia tafiditra RDJ Mozika. Fa zao koa mba vacu le règlement fa nareo koa ndray tsy maky koa fa liteny fotsiny akalizy rahaty ala RDJ manavakavaka tompoko vola sompoko vavy raha mba mifaniriko mba tafiditra nge jory rambony kakazo avy any ambatondra zaky fa tsy tonga amin'ny RDJ le hira dia mitoetrany lanonantsika alantsika anaraka mpihira manaraka indray dia tsy zany fa i Mijomba Stéphanie. Chakala, chakalala, chakala, chakalala, chakala, mi jomba. Cheer. Jomba, jomba, mi jomba. Jomba, jomba, mi jomba. Jomba, jomba, mi jomba. Ela malala fomba mapeski jomba. Mi jomba, jomba, mi jomba. Jomba, 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 mi jomba. Jomba, 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 mi jomba. Ela malala fomba mapeski jomba. Wala isa kumfangaita. Siwe isa narotikare ifandra macha. Eke kunjeki njeki simansi misinyadia. Zamande fiti zengi mavati ngivati. Fona kaifana cheki aminoza fatare kratini noza rek bijomba. Alaminu meni faza zero nona refichona basi na bomba. Sasi lovi a mi sora. Sora no. Sasi lovi a mi vola. Si vola no. Si mi tika sawe putke a noi sarimola. Mi jomba, jomba, mi jomba. Mi jomba, jomba, mi jomba. Mi jomba, jomba, mi jomba. Ila malala pomba mapeski jomba. Mi jomba, jomba, mi jomba. Mi jomba, jomba, mi jomba. Mi jomba, jomba, mi jomba. Ila malala pomba mapeski jomba. Kemba tova kuwa baba zezaka ileku. Amiza fiti amifamali. Beka sikare tinzali. Amze samfali. Azamangala pinana. Zomukenda. Vilani kwa mitungilanga. Verila mapilenda. Zamdo
Carré, mongo merediti. Le titiami panique. Loviti magnifique. Jumba, 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 jumba. Nella malala fomba ma pesche jumba. Jumba, 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 jumba. Nella malala fomba ma pesche jumba. Chakala, chakalala, chakala, chakalala, chakala, chakalala, chakala, chakalala, chakala, chakalala, chakala, chakalala, chakala, chakalala. Nella malala fomba ma pesche jumba. Nisy kajy mozika chill masculin no arahantsika eto miaraka amin'ny Aaron en parle mpanao vidéo hafakely ao Facebook sy YouTube mamokatra court-métrage ihany koa toy ny malagasy distingué androany dia falitsika mandray an'i Monsieur Richard sy ny zanany Léopold le grand anotra amboary miaraba ny vahoaka malagasy distingué tsy lany vola tiako mariana fa tsy amin'ny mahafilo ny tenenako eto fa madada ny Léopold le grand fa tsy ho filo ihany ana dia zany aza Sotra ny RDJ na nasana mianaka ary miaraba manokana nareo artiste malagasy rehetra. Léopold da suteaka distingué kely ho an'ny artiste malagasy. Ok zay so déception. Bon, do artika anaraka ny catégorie chill masculin ianaraka an'izay nominé. Ira mendrika indrindra tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manotra anao RDJ Mozika Chill masculin Aleo atao Steph Rambi Defati Tovo J Fahasamiafana Paul Landry Gastsara Reku Mamain Tanana Zomazava RDJ Tiku Namako Samy tsara daholo moa izy teo fa ny nahazo ny trophée dia Defati Tovo J tamin'ny taona 10 sy 4 arivo sy 9 sy 4 arivo no nazavony Tovo J trophée teto amin'ny RDJ Mozika miverina miaraka amina mozika vavaobe izy ankehitriny Defati izay nahazo ny amboara chill masculin izao Tovo J Dala kely ndraindray na ino nanjo na ino niseho efa foro no mitambatro iray dia faly be ny fo faly be ihany koa ny fomba mampanaritra rehetra satria efa ela ihany no nandray antony zavatra tony dia tonga indray fotoanany amin'izao dia faly be voalohanteny aloha zany dia misaotra ny RDJ Mozika ho ela velona ny RDJ Mozika dia misaotra ianareo mpakafy ihany koa natoky misaotra anareo ihany koa mbola nametraka ihany koa amin'izao zavatra zao dia tena mpitiavana be tompoko izy ty moa zany tsy hoe sanatria reharehana na hoe hoerahoerana fa mety hoe mpandresy androany fa tsika rehetrarehetra artiste rehetrarehetra dia mbola ho mpandresy daholy saotra tompoko fanomezana ny mari-pakasitrahano atany sokady EDM indray no arahantsika eto Johan Loïc DJ producteur namokatra ny hirandrakokotra hoe Tania no sady mpanentana lanonana Johan Loïc ie dia miarabantsika rehetra mijery ny RDJ Mozika amin'izao fotoana izao andao aloha arahantsika iza no atao anatin'ny sokajy mozika EDM Fankasitrahan'ireo ira mendrika indrindra tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manotra anao RDJ Mozika EDM
Mitoera Denise. Mamai Nyuraza. Maninu MDJ Sidiva. Kikera Mina Bolimaku. Mitsangan Jomazav. No stress, take ma. No stress, no stress. RDJ Tico namako. Andao to dia jerentsika raha iza no nahazo ny mozika EDM. Mamay Nyuraza. Salama daholo, voalohany indrindra aloha misaotra ny RDJ sy ny mpanohana rehetrarehetra izay nifidy any mamay raisiko ampitiavana be ty prix ty tsy hainy tsy saotra ny beatmaker izay nampianananao an'ity ry ty i Anova sy Kiad on the track dia Bassa teo amin'ny mastering dia Kevin Duris teo amin'ny clip misaotra be da be ny olona rehetrarehetra ny figurante sy ny nanao maquillage sy ny volo sy ny akanjo mamito gros bisous ndry izay nanampianananao amin'ny projet tsisy raha tsisy ireo olona rehetrarehetra malagasy indrindra manana talenta nanampianananao an'ity tany Madagascar dia misaotra betsaka dia bisous be daholo nareo tsy andriny tsy ahitanareo atao hoe veloma vetivety dia engany mba fakahita atsoasitsika. Anaraka ny fanomezana ny amboara ao anatin'ny sokady révélation ndray isika Francis mpanao atsikana mpilalao sary mihetsika ary mpanentana ara-barotra mahafefy teny paritra maro izy ary mankafy ny fakana sary sy ny fikarakaraina zaridaina Francis. Atao anatin'ity valopy ity ny anaran'ilay révélation fa ho arahantsika aloha hoe iza avy ireo nifaninana tao anatin'izany hoe révélation zany. RDJ Mozika 2021. Fankasitrahan'ireo ira mendrika indrindra tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manotra anao. RDJ Mozika Révélation César Erix Sonia Atonich Ionage Deso RDJ Tico namako. Reny ary no hitatsika fa dia osokafatsika amin'izay izy ty iza ozy nareo no révélation. Mazava ho azy aleo an'Andriamanitra zay n'Andriamanitra omena ny César diany César. César dia mpanakanto samba nahazo ny trophée teto amin'ny RDJ Mozika. Arabainy César nahazo ny trophée Révélation 2021. Ya, voalohany teny moa zany faly miarabasika iabiaby faharoa magnaraka an'izay misaotra Zagnahary satria izy mahatanteraka ny zao fahasoava avy zao. Magnaraka an'izay koa isaorana aby le mpiara-miasa, isaora le mpakafy satria mpakafy marina nareo matoa mahafoy jala mahafoy fotoa ho anay
dia sora bevata soranabo koa miboaka aminay agny abiaby boaka fort dauphin agny boaka toliara agny indrindrandrindra moa zany Madagascar ray manontolo satria azo le trophée noho ny anareo nividy anaha dia misaotra asika iabiaby koa mankasitraky yes man. Ndondray ary hoe ny sokajy afro masculin ho jerevantsika miaraka amin'ny Larissa mpanentana ny fandarana amin'ny foaza sy vavy toka ny fandarana rivotra eto amin'ny RDJ enina amby sivifolo teboka enina FM. Larissa faly miarabantsika rehetra efa tsy ambadika ny caméra tsony avy efa ty andao ho jerentsika hoe izavy any tafiditra ao anatin'izany hoe sokajy afro masculin izany. Fankasitrahan'ireo ira mendrika indrindra tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manotra anao. RDJ Mozika afro masculin ampianay Lion Hill. Allô Missy Saïd. Yanatsim Chuta Yanatsim wafami umana suwa Suwanenya Eljo Fala sankura zanga avano zevotiana Chawanenya Famanino Nahel Yambe sanzara masana nizahava meteo FFV Shine featuring Melodio. Erina ndufanga pare abake waidi sanga kaleo. Tanteraki César. DJ Tico namako. Mafy be daholo fa zany hoe tsy maintsy misy foana aloha zany mpandresy ao anatin'izay sokajy izay andao raha ho jerentsika. Ampiana Lion Hill. Lion Hill, trophée afro masculin efa nahazo ny trophée Ragaden Soul roa taona nisesy eto amin'ny RDJ Mozika arabainy la Lion Hill tamin'ilay hira hoe ampianay. Ya faly miaraba antsika jiaby atao agnatin'ity salle ty miaraba ihany koa antsika jiaby agny an-tokantragno am'izao fotoagna zao mijery ny RDJ Mozika. Fantatrareo tsara angamba hita amin'ny endrikako hoe faly za tsy haiko raha teneniko tegna tsy haiko raha teneniko mendrika be daholo ny artiste atao agnatin'igny sokajy igny ary tegna hitako hoe raha za alongany tegna tsy haiko ny fidigna tokony natao maromaro angamba le trophée angamba zay angamba de tonga de samy namiagna fa tegna mendrika daholo jiaby tegna mendrika mais bon misaotra betsaka anareo mpankafia nisafidy ana ataoko souvenir aty ataoko hoe souvenir 2021 na de somary nisan'regny confinement et tout sy ny tariny regny ity no ataoko souvenir mba niarahantsika ny faly tamin'igny taogna igny niarahantsika nankafira niarahantsika nankafy azonareo angamba tiako tenenina de voilà misaotra betsaka ny vady amanjana koa manao agnana afara tegna magname supporter ana magname inspiration ana andro magnalagna de mankasitraka atsika jiaby misaotra betsaka ny RDJ magname lanjatrany ny artiste malagasy isan-taogna ya Mbola tsara velotsika mbola mitoetrany ny etsika RDJ Mozika efa maraparana satsika am'izao fotoana zao ary ihany koa efa iomana am'ireo kategoria zay hoe misy sa tsy misy aty kategoria reto hoavy sa tsy hoavy le kategoria misy io le mahatonga le ady hevitra be atsika rehetra am'izao fotoana zao io ary alohan'izay aloha dia alao anaraka an'ity bandy anankiray ity rehefa mandizy mahafinaritra mihitsy satria mintsintsinitra ohatrany reny misy hazo be reny vatany na misy ambala velona sanatria ohatra zao ny ataony adala zao tsika dia iaraka avy hatrany amin'ny Mad Max.
yeah, 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 yeah. Say, I love you, my lover. I love you, my lover. Oh, I love you, my lover. Tegala, chumbetila, karara no masngi churiti mfiti avakwe, amekwa no avakwe, amekwa vayave. Nani nyani nazana anofo antika sambibya, ke indesa ninoza. Tufuna kamba aleva Zautatando zawibesa Angara kanoza Tufuna kamba aleva Atikamyara kameva Zengit yapo I know you mangeva zau baby Valera mananga vola Valera mananga tangwe Valera mandila tano zeng balatis Kwa bakaminagi I love you my Azono Julian Kul Angelina Zamjer Sorano Yukul Karamutumo Tis Afalina Jakrana Nin Jakrana Azono Julian Kul Mana Angelina Motukul Zakano Komisra Champion no Yukul Mama Ko Champion no Futwangi Tukwa Komino Sanandra Tanaka Motukul Zakano Komisra Champion no Yukul Mama Ko Champion no Futwangi Tukwa Komino Sanandra Tanaka Pano meets for the Nassar to be that money. Ooh, the Belungu, but the Bedanga no Carambo, but no job, baby. But it's a Pano meets it, baby. That took that man, but the Bedanga knows thousand. If I know Bola Sitanga Jange, Bange, Angelina, I just say Angelina. If I know Bola Sitanga Jange, Angelina, I just say Angelina. Yeah, as a man I think from Takarakaza. As a man I think from Takarakaza for Eno Tarapakaza Tigala Tisra. Sambola Tisra. Yeah, as a man I think from Takarakaza. Sakeza Tisra. Bola Tanga Buddha. Never ita kom no you sa Arakaza. For a rectina Jaffa Gaza. Antika Reko Fami Wawa. Tatu Bola Jamkara Kom Saritaka. For a rectina Jaffa Gaza. Antika Reko Fami Wawa. Rizik mi tutu karafati makata. Asa lai. Wali kile. Fe una winyane, para fe unol titu mangzan, titu mangnin fo tu mangoma. Eba, sanaringi fe una winyane, para fe unol mala el zan, mala el him, mala el ngoma. Asaza kat mechingoma, beri no zawa kat mechingoma. Makita sora no meza meka singoma, makita sara chikangat galerie. Asaka wakat mechingoma, usto za singoma. Fadadi vola la asaro tu, fadadi vola ma vangoma. Koktara sa sing malade, malade fu. Batku jak ma vya malade, malade fu. Milano zawo, Milano fu. Botaku fino ni baga. Kona lange la taza utilige, lange bage. For sing laughter. Sita terra caniva kinu. Era. Asobi. Sama
hafakely ny sokajy izay arahantsika eto sokajy anankitelo artiste de l'année masculin izay arahana amin'ny voangy andrianjafy avy amin'ny Orange Madagascar. Artiste de l'année féminin izay rahana amin'ny setra Ramanankoraisina avy amin'ny orinasa Star. Ao koa ny titre de l'année izay rahantsika amin'ny Monsieur Rasoul Jonathan Tale général n'orinasa J Audio sy ny RDJ 96.6 FM Andawari. Ya misaotra tanjona tanteraka tokoa iny RDJ Mozika iny ary ataoko hoe le tena sokajy mbola andrasantsika mbola tsy nomena ka de melohan'ny zavadretra de misaotra antsika rehetra nijerany ny spectacle RDJ Mozika 2021 iny moa ny vita de noho ny ekipa rehetrarehetra ny RDJ izay tsy natoro mihitsy ny asa mafia nanatanteraka n'iny événement anankiray iny. Eo ihany koa ny fanatanterahana ny antsika toy ireny de mila an'ireo mpanohana de eto de mamela anareo misaotra an'ireo mpanohana n'ity fandaharana RDJ Mozika ity de ny Orange Madagascar sy ny Chill Madagascar de miaran'olotra ny trophées izay efa voateny teo moa zany izahay ireo ka atombokitsika any amin'ny artiste de l'année masculin. Miarabantsika aloha na izany ary mankasitraka ny RDJ nanatanteraka ny Tea Awards ty mankasitraka ianareo mpanakanto rehetrarehetra amin'ny fitiavanareo an'izany hoe kanto tokoa izay ao amin'ny Orange moa de mankasitraka tsara ary manohana trany ny talenta izay everinay fa mitondra anga vaovao hafakely ary indrindrindrindra mitondra fanantenana amin'ity iainantsika ankehitriny ity. Izao zany aloha dia anjarako no ampiseho eto izy ilay artiste lehilahy artiste masculin 2021. Monsieur Saïda. Monsieur Saïd efa nahazo ny sokajy mozika milamina masculin izy teo ary mibata indray ny amboara goavana be artiste masculin de l'année Monsieur Saïd. Siksiky be vafaly voalohateny efa niteny efa nisaotra foana teo tsy amerina zay efa nisaorana teo aloha fa misy fiteny zay hoe rehefa atao de tena atao atao mpitiavana raha atao milay ohatra zay le mozika 2016 no nanisaka voalohany teto révélation eny taona zany zay tonga eto ataoko hoe tanjona anankiray kosa ny hoe artiste de l'année zany hoe namenao an'iny taona iny tsy mora iny taona iny na ho anahy na ho an'ny hoe niainako mozika na ny fiainako manokana fa ity de motivation vaovao anohizako ny lalana efa nataoko misaotra be da be foana ny famille misy amilay mbola ao zareo reo nisy koa tamin'ny mozika nataoko teo foana iatonitra nanao an'ny nanampy anahy teo foana iango nanao ny feo lafika de teo foana ny fianakaviana sy anareo mpakafy de ny anahy de hoe ela velona foana ny mozika malagasy misaotra manandratra misaotra manome ny sehatra ary manome an'le aina ho an'ny mpanakanto ho anareo zay mpanohana ho anareo hainao manjery ny RDJ mazava ho azy ny Orange koa manohana misaotra tompoko. Falmiarabajika rehetra falmiarabany RDJ ary misaotra betsaka ny RDJ name an'izao opportunité zao andreo artiste atsika eto Madagascar. Izaho dia avy amin'ny Chill moa zany dia zava-pisotro miara-miasa amin'ny tontolo mozika miara-miasa amin'ny tontolon'ny artiste ka manohana izao hetsika zao izay entina ampisongadina ireo asa kanto sy sanganasan'ireo artiste ka zao ary aloha jerentsika miaraka hoe iza ny artiste féminin de l'année 2021. Denies.
Niarahaba efa vita teo. Faly be zay satria niasa mafy izy tamin'igny taogna lasa igny namoaka ny album Tsara Joro agnisan'ny voaren'ny mpankafy soamantsara ary midika fa ity trophée ity dia profon'izay fitiavagna nomeny mpankafy zay. Félicitations anazy, félicitations anay équipe-ny manko jiabijiaby ary ingany mbola maromaro koa amin'ny taogna hoavy, maromaro ny hira hoavy ao sy ny clip dia magnaratra misaotra ny mpiara-miasa aminay Canal Plus, ny Bogas Madagascar, Softex, Havana Resort dia ny FNA Beauté koa zany. Manisy teny kely fotsiny za satria rehefa mba afaka miresaka aminareo maro be dia magnararaotra amin'ny teny hoe aleo zalahy tsy nizovina ny tontolo iainana satria maromaro ny lozany tonga tamin'ity anosika ty faramparany teo mbola azontsika remina angamba ny fagnatsarana zay tontolo iainana zay satria mitaintaigna isan-taogna araky ny fahafantaragna azy amin'ny réchauffement climatique ty dia mbola mafy fogna ny vokatr'izay resaka loza voajanahary zay ke mbola tsy tara mbola magnentagna antsika jiabijiaby amboloka kazo naiza toeragna misy anareo dia misaotra betsaka ny mpankafy mankasitraka. Afaliagna be hoana ravoravo fô tsy haiko raha volagniko aminareo fa defaly nagnamezanareo ana ny album de l'année Tsara Joro araky ny titren'izay hoe Tsara Joro ary efa nisoratako agnatiny akao raha jiaby tiako volagnina ary amin'igny titren'igny ny afatra dia Tsara Joro antsika jiaby nataoko izy igny accompagner anareo ary nataoko koa izy igny ho ana surtout Tsara Joro agnisan'ny tantaram-piaigna koa na ara-mozika na personnel dia misaotra betsaka ny RDJ misaotra betsaka ny mpankafy jiabijiaby ny équipe-ako Makoa team misaotra betsaka ny Shine tagnatin'ny taogna vitsivitsy maromaro zany nanomagna an'igny album igny nisy ambony nisy ambany dia merci beaucoup ny soutenir-ana fogna tagnatin'igny fotoagna marobe igny dia mampanantegna vokatra tsaratsara fogna lavidavitra kokoa dia misaotra betsaka. Ya, mamerina fakasitrahana hatrany ho anareo mpanakanto maro dia maro mandefa hira ao amin'ny RDJ. Mariako etona fa ny RDJ dia miandry fatratra ny hira zay aterinareo isan-kerinandro ka manentana atsika rehetra zay manana talenta iraky Madagasikara satria mino fa reny mozika nahazo an'io reny dia ataoko hoe reny aloha ny tsara indrindra fa mety mbola misy tsara koa any amin'ny rehetrarehetra any amin'ny nosy rehetrarehetra any dia manasa atsika rehetra anatitra ny mozika ao amin'ny RDJ mba ahafahanao mitsofoka enon'ny olona rehetra mpankafy RDJ ary mety ho tafiditra amin'ny RDJ Mozika ihany koa ho an'ny amin'ny heritaona efa nisokatra ny top ilalovana ho an'ny RDJ Mozika 2024 satria efa nanomboka tamin'ny 1er décembre dia hira rehetrarehetra zay mandeha amin'ny radio andrapatapitra 3 novembre no mety ho tafiditra indray anatin'ny RDJ Mozika 2024 zany hoe ny RDJ Mozika dia ny mozika no tsaraina fa tsy ny mpanakanto loatra satria ny mozika dia manaraka ny vaninandro rehetrarehetra ka itya ny trophée farany ho zaraina ho an'ny tian'io ity dia ny titre de l'année fankasitrahan'ireo hira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange sy Chill Madagascar RDJ Mozika titre de l'année Garçon gourmand Wada Yungs Indiano Eljo Mitilni Mad Max Ampianay Lion Hill Vokatry ny foko Misy Saïda Tanteraky César Fananino Naël RDJ Tico
namako. Eny ary ireny ny titre de l'année nandeha be indrindra sy nakafiziny mpiainy RDJ 96.6 FM tao amin'ny radio ka ny nahazo ny titre de l'année dia ny tiliny Mad Max. Mad Max dia artiste efa nahazo amboara-goavana teto amin'ny RDJ Mozika. Miveriny indray izy mahazo amboara tena ngeza be androany. Titre de l'année 2021, Mad Max am'le hira hoe ny tiliny. Yes, alhamdulillah, 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 Allahu Akbar. Misaotra ny tompo Allah, nagnome fahasoavagna, nagnome moraly, nagnome riziki tsara amin'ity taongo ty amin'ny muzika izay indesinay. Ary mankasitraka ny RDJ, mankasitraka ny mpiara-miasa rehetrarehetra, mankasitraka ny zay nanonga tamin'ny Facebook jiaby, Instagram, natapitan-dranomasigny, la famille Tanambo 5 connection jiaby. Yes, I respect la famille. Tamiega, tamiega, tamiega. Yes, I. Zaino mamarana ny hetsika RDJ Mozika ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo ary dia isorana etona ianareo nanafika an'izany hetsika izany. Teto amin'ny lalan'ny télé izany, teto amin'ny Facebook ary ihany koa ianareo mpanaraka ny RDJ 96.6 FM. Isorany koa ny mpampiakanjo ny Madagascar zay hitako tsaratsara ihany androany ny tenanay mahafinaritra izany. Ary isorany koa ny na dansa zay niaraka nandihy tamin'ireo mpihira be dia be ireo. Ary ataontsika atia famarana mihitsy ny lazana azy ireo mpanoana an'izao hetsika izao ny hetsika RDJ Mozika ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo. Ireo tsy saraka hatramin'izay ireo fotoana maharitra dia tsy zany fa ny Orange Madagascar. Isorany koa ny Chill Citron zay nameny zava-pisotro nampangatsitsika naletaheta ho anay tety amin'ity hetsika RDJ Mozika ity. Ary isorany koa ny ekipa ny RDJ rehetra mitany amin'ny vidéo, tany amin'ny sono, ny mpikarakara ny artistika n'izao hetsika RDJ Mozika izao. Isorana ny Jay Audio, bandy miasa mafy rehefa mavita azy ianareo sote amin'ny heritoana indray.